Zay ny makasika niny lalao baolina kitra tetsy Mahamasina iny fa mbola ao anatin'ny baolina kitra ihany tsika resaka fandrarahana kosa indray izy ity satria dia manao toy vakana ny fampihofanana omen'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ka iry zareo mpandraraha indray eo amin'izay sehatry ny baolina kitra zay no nahazo ny fiofanana zay nifarana tamin'ny zoma teo zany tany Karion. Mpandraraha sy mpitantana eo amin'ny sehatry ny baolina kitra sokajy vehivavy misy 7 avy amin'ny ligue paritra manerana ny nosindray no nanoka ny fiofanana avy amin'ny FIFA sy ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra tany Karion nandritra ny 5 andro tamin'ity herinandro ity. Fiofanana zay nifaranana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma tolakandro teo teny amin'ny ivitoeram-pampihofanana Karion ihany. Ny fomba fitantanana ny club sy ny fifaninanana amin'ny ankapobeny no nampianarin'ilay manam-pahaizana avy amin'ny FIFA Yvon Avry. Nojerena manokana tamin'izany ny olana isan-karazany misy eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra vehivavy. Tsikaritra tokoa mantsy fa mbola marefo ny kitra vehivavy eto Madagasikara. Profon'izany ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fifaninanana federaly sy ny isan'ny mpilalao manana kara-pilalaovana. Mangony fotsiny ny akelin'ny vola miasa ho an'ny fampandehanana ny kitra vehivavy eto Madagasikara. Nitra ity fitaom-pamaranana ity moa dia nilaza i Patricia Rajeration filohan'ny komitin'ny baolina kitra vehivavy eo anivon'ny fédération fa tsy atao ambany zavatra intsony ny vehivavy manomboka hatreto. Ary farany dia nampanantena ny filoha lefitry ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra Andria Miasa Sododa fa isatrany ny fiofanana omenan'ny mpikirakira ny baolina kitra vehivavy eto amintsika ato mba hampiakatra trany ny lanjany amin'izany olana misy eo amin'ny izany.